Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao indray ny sara azy tamin'ny zanabolana tamin'ny tian'io tia mitoetra ato amin'ny morontsiraka avoany antsinana Madagasikara zany ny sisandraona niaraka tamin'ny rivodoza Eleonore izay hitantsika efa miparitaka tanteraka izy amin'izao fotoana izao fanazana zany dia mitondra arotsakorana amin'iny morontsiraka atsinanany nosy ny fisiny ihany koa anisany manome vanana manamora an'izay fiforonana tandrivindraona raikotroka zay ho an'ny tapany avaratra andrefana sy ho an'ny avoatany ary raha ny ato anatin'ny telo andro dia saika mahazo vana tanteraka ny oram-baratra mitatra amina faritra maro manerana Madagasikara zay satria dia misy ny rindraona izay andrasantsika indray andalo ato atsimon'ny Madagasikara ato iverenana ary mahakasika an'izay rotsakorana zay somary anatombo kokoa izay rotsakorana zay ka misy ny fampitandremana noho ny habetsahana rotsakorana ho an'ny distrikany Vatomandry Manoro ary ny any amin'ny distrikany Nosvarika Mananjary sy ny any Manakara izay miloko mavo miatra zay amin'ity an'io tombanana miverina miena aloha izay rotsakorana zay manomboka rapitso any faritra Betsiboka ny faritra Analamanga Itasy Bongolava sy ny faritra Vakinankaratra ary ny distrikana Ambatondrazaka Parafaravola Moramanga torak'izay ihany koa ny any amin'ny distrikany Marlambo sy Nosbe Anala miloko maitso zany ny fampitandremana rotsakorana amin'ireo faritra voalaza teo ireo ary miatra zay ho an'ny rapitso zany hoe manatombo kokoa ihany ny rotsakorana amin'izay rapitso izay tombanana maherin'ny 70 milimetatra ny avy rotsakorana ao anatin'ny 420 ora mety mahatratratra any amin'ny 70 milimetatra moa zany indraindray ho ana faritra sasany amin'ireo toerana voakasika izany ka manoloan'izay dia etana hatrany aloha ny ponina anaraka tsy tapaka ny mety fivoaran'izay toetry ny androntsika zay ary anaraka ihany koa ny toromarika omen'ireo manam-pahefana isa-tokony raha ny fironana amin'ny ankapobeny amin'ity herinandro ity dia saika ny oram-baratra zay aloha ny batoerana atao anatin'ny 4 andro avy fa any amin'ny faraparany herinandro any dia miverina mahazo vahana ihany koa ny avaratraza ka tombanana ho maimaina ny andro raha ho an'ny avoatany ary ny ilany rehefa ny Madagasikara kosa dia mety hitoetra trano ny tandrivindraona mahalana indraindray indrindra ny tapakandro hariva ny mahakasika ny rivodoza raha amin'ity herinandro ity mety hisy ny fiforonana rivodoza any amin'ny ranomasimbe Indiana any amin'ny faraparany herinandro any ihany ny mahakasika ny lalany moa dia ho hitantsika eo ihany satria dia mbola lavitra izay farany herinandro zay ka raha maso akaiky zany ny mety ho fivoaran'izay ary ho zaraina amintsika ety ihany koa ny mahakasikasika azy toy izay ny mahakasika an'iny fa ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia isy ny tandrivindraona ho an'ny faritra atsinanana sy ny faritra vadivavy fitovinany ary ny morontsiraky ny faritra Sofia mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra Betsiboka sy ny faritra Analamanga ary ny ilany atsinanana amin'ny faritra Vakinankaratra ny ambiny dia mipalika ny masoandro ho an'ny rapiso tolakandro mitoetra ny oram-baratra ary tombanana mitatra ho an'ny avoatany iray manontolo zay voakasika an'izay faritra Analamanga Bongolava Itasy Vakinankaratra Morimania mety mahazo ihany koa ny any amin'ny faritra Matsihatra ambony mety isy an'izay tandrivindraona raikotroka zay ihany koa ny any amin'ny faritra Sofia sy ny faritra Boeny ary ny faritra Atsinanana ny any amin'ny faritra Vadivavy torak'izay ihany koa ny any amin'ny tendrony atsimo andrefany Madagasikara ny mandraona ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra atsimo Atsinanana sy ny faritra Anosy ary ny faritra Iorombe torak'izay ny any amin'ny faritra Melaky mety hitrangana tandrivindraona ihany moa zany indraindray ny ambiny kosa dia maina ny andro ny maripana voavinavina amin'izay rapitso izay manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 ho an'ny avoatany ary ny morontsiraky Madagasikara kosa dia 7 ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara no mety tafiakatra hatrany amin'ny 17 degré Celsius ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Anosy ny toetry ny androntsika ho an'ny androny alarobia mitoetra ny oram-baratra ary saika voakasika an'izay ny faritra maro manerana ny Madagasikara ankoatry ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Savary ny tapany atsimo amin'ny faritra Sofia torak'izay ny morontsiraky ny faritra Menabe sy Melaky ary ny any amin'ny faritra atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Androy ny ambiny zany dia miandry orana tandrivindraona mety ho raikotroka raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alarobia izay misy fiakarana kely ho an'ny faritra Matsihatra ambony raha toka midina kely kosa izay maripana zay ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritra Vakinankaratra ho an'ny morontsiraka Atsinanana tsy misy ny fiovanako afana andrasana 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana ary ny any amin'ny ilany andrefana somary ahitana fidinana kely izay maripana izay amin'ny ankapobeny indrindra ato amin'ny morontsiraka avoany andrefan'ny Madagasikara ato raha toka mbola mijanona hatrany amin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana iny
marantsika ny fandaharana ary ny toetry ny androntsika amin'ny alakamisy saika ny faritra maro manerana Madagasikara no ahitana tandrivindraona mety raikotroka ny tapakandro harivan'ny alakamisy zany ankoatra ny morotsiraky ny faritra Savasy ny morotsiraky ny faritra Iboeny ary ny tendro ny atsimon'ny Madagasikara iny ny maripana mifandraika amin'izay raha ny voavinavina dia manodidina ny 4 eo ny voatany ary 7 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka atsinana zany hoe misy fidinana izay maripahana izay raha ny hitantsika izao ho an'ny ilan'ny rehefan'ny Madagasikara kosa tsy miova loatra zay ho an'ny tapany avaratra ny rehefan'ny Madagasikara any mbola tavajanona hatrany amin'ny 7 degré celsius hatrany ny maripahana ambony indrindra hitantsika any amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana iny hatrany dia izay indray ny météo tamin'ity an'io ty ary raha fiziray fotoana manaraka veloma.